Androany moa fetiny ray Eny rakisy ino moa valimba bena etola izy hita taloty misotro itsony manomboky zao Sotra romeo se sakany tsena nity rainao eniry dadaka tongeza beza tomeko anao aise nado lazaikyo anao lazaikyo ihany anambadia olo iray etokeketo ihany Sarukenata besate sanagulai Sarukenata yani Tewa Sambola namani futsini yani Piara mianatra yani Sama paste hatu time no Yentu Ay Yunu yetina ftiu tabulu Ula misini ula Ufati yani aliupu apitsu Minanara una Amizao fetiny ray zao dada Sahay raity ya Satan'Andriamanitra fetiny dadany andro androany Faly daholo Samy faly daholo Ao dada Faly daholo Engaga mipotratraka amin'ny voninahitritsika menakavy arahaba daholo nahatratran'ny fetin'indray androany ary salama daholo tokoa akory atsika rehetra ao akory zay lavitra manahoana faly miaraba tokoa tonga dia somary anomboka kely ihany tsika na izany ara satria ho ataoko tena farany vetivety ity fandarana ity satria matao zany nangataka hoe mba teneny any monsieur Fleury fa de aiza ve rangaha fety de pera de tapaka ny jiro aty aminay efa nanomboka tamin'ny maraina alina mba tokony hoe andeha hivavaka androany maraina de hoe pasoka ny akanjo lasa tsy tafavavaka mba teneny monsieur Fleury fa mavoloa de mpitatana fa tena mijaly zay vahoaka any ka na andeha hivavaka aza manjary tsy lasa tafavavaka am'ty ino izy teo délestage isan'andro ity dia ary tsy ray na roa no nanao an'izay fa lasa problema be le izy zany ary tena anisany hoe mba niezaka ihany any comprendre le zavatra nitranga teny tao sy za tsy hoe mampirisika an'ireny zavatra ireny zany fa hitako moa zany le tamin'ny ino izy teo tamin'ny Facebook ireny hoe mivory le ministra miaraka am'le DG ny JIRAMA na le ministra na le DG ny JIRAMA tsy izy fantatra ry zalahy dikan'izany tsy manana animosité par rapport amin'zareo ary j'ai rien contre eux manaiky hoe mivory mifampidinika sy ny karazany
Fa tsy le fivorianareo na tsy fivorianareo ny zalahy ny olana e. Ny filazanareo ny zavatra tena misy sy ny tena situation marina ao amin'io jirama io, orinasa jirama io, ny ao anatin'ny fitantanana sy ny tena zavatra tsy hoe miafina fa mba fantatry ny olona ihany hoe inona ny tena problema ao, ary iza ny tena tompon'andraikitra ao anatin'izany zavatra izany satria fantatra nefa raha ny aminareo roa mety tsy de misy olana loatra raha ohatra hoe araky ny qualification professionnel ny engagement anareo koa ao anatin'izay mety tsy de olana loatra fa fantapatatry ny vahoaka ihany hoe iza no tena na ahoana ny zavatra tena mitrango ao zany fa de tsy izay moa ny androany fa hiezaka tsika zany mba hanazava momba an'izany atao hoe ahoana moa zany raha izany na eo amin'ny sehatry ny tokantrano na eo amin'ny sehatry ny firenena. Alefako ty hery ty satria anisan'ny tena zavatra tena manahirana ny ray rehefa tratran'ny zavatra hatran'ity. Tsy hira moa izy ty fa ino ty izy teo, tononkalo nosoratan'ny Rado Andriamanantena dia entika angalana saina sy angalana fisainana. Davary. Samamy araiky etsy ary matory ka de mano fisamamy araiky no maso ty ny tanako nindany dady ty mandrotsorotsy fa ineny efa trotraka ny tamboriky anykeo ary efa sakipotraka no ny aben'ny avy zany ka savolaina ben'ny tana raha mionongonna aza atao manaitra anao fa tsy momba anao akory zao veritesiketo zao saorako azy Andriamanitra raha tsy fantatro akory zay aleny fisaina na zay ady ny fiaina feno zava-mifama mila tsy ahitako to efa ny taona maro zao sofa ny afina aminao zany fo maraina mieritreritra ao an-tsaina sy mitetika ny asa ny masoandro ho sakafotsika na de hoe indray mahandro nefa ny ofa ny sarety ny tanterako azy ambola notrosaky tatotsy nisy any mantsy vola tao mipelatanantsika nokendrina tsy hipika nefa lasa ndreninao ividiana ny tampadamba anampenana toloa ary ny ambo no ny angambo raha misy de atao akanjo anaty loanao fa mamiry firy loatra tiryrentsika nefa tsy matory fa adalana ny andamba resakory nefa lanaka ka ny ady sainy ray no ety ny ampatory zanaka tsy hita morosolomaika fefa miady bensaka raha mbitsofotsiny azy ifindratranony atao varatra ka izano karamay mety ho vitanino karatra kanjo reko ndray zao fa ny lala no sakanana raha mpitsofamaray isy mantsy fitokany natokaitsitsika ato ka nisy arety zay mandeha de avily avokoa fa andany ireo lehibe ary zay le mavo sady mahavaky fo ny mpitrongo takanay fa tao maro nietraketraka tonga fotsiny eny ka de mahaketraketraka nefa etsy matory mikipika mikipi ary azo menatsy ny dada sy ny retirety fefa tafaloatra loatra ny ahy asy tebotebo miondana solomay eto betaray
tamin'ny taona 2020 zafadoko. Tena enjana be. Tena enjana be. Masoandro amam-bola ny fiaina, tsy nitandro asasanana, tsy mety nolonanina, satria mitsinjo andany. Dada be fitiavana, tirona nazava ny fiainako. Nanao zay azonao nata, isaorakoetry ny andamanao. Tranao indrindra, Yahitra ny mafianao tsy siaha, solony anamanao, mitoetra ao antoko ny fitiavanao, mitsitsy manampetra ny fiainanao rehetra, omenado tena tianao. Dada ulututana, masoandro amam-bola ny fiainako. Mitaiza sy nanolotolo eny, na dia fotsy volo izay nataony vokatry ny fo. Dada be fitiavana, tirona nazava ny fiainako. Nananatra nampianatra ny olofatratra fitiavana, tsy takatry ny olo. Rasake, ianao indrindra no nampianatra iatrika ny fiainako anao hira. Yahitra ny mafianao tsy siaha, solony anamanao, mitoetra ao antoko ny fitiavanao, mitsitsy manampetra ny fiainanao rehetra, omenado tena tianao. Indrindra nampianatra iatrika ny fiainako anao hira. Mitsitsy manampetra ny fiainanao rehetra, omenado tena tianao. Saotra tafiditra tao anaty programmako izay le andefany body zay ary tena miala tsiny ary tena hifonana fa tena tohana ny fo raha ohatra hoe mahatrapy anao zany hoe
miaino anatin'ny fahantrana ilay vahoaka malagasy ary tononkalo ny radon-dray anaty an'ity dia tsy afenoko anareo fa teo aho vao nihaino azy ary tsy vonona nanao émission mihitsy aho androany fa nisy olona mba minengavy aho hoe mba manaova monsieur Fleury fa le lafina amin'ny faladianao fa ny telefaoninao ozy izy mandeha ihany eo ihany ny ohatran'izao sy ny ohatran'izao fa à défaut de sakafo an'nytotoloha dia ohatran'ny mamerovero ny fo sy ny fanahy sy ny saina ny mihaino anao ozy izy. Zaho keto manko zao le fianakaviana presque izy rehetra no mijery eto ka aleona mianakavy kely ozy izy mihaino anao satria raha ny zavatra mitranga de tena mampivody fo. Tsy nampoziko hoe ohatran'izay le tena le votoatiny le tononkalony radon-driamanina teny ity hoe etsy matoria fa raha tena mihaino azy ianao an, raha olona vory nofo, raha olona vory fanahy ianao an de tsetra ny fonao, rotika ny fanahinao ary milatsaka ho azy, torotoro ny fonao, latsaka ho azy ny ranomasonao. Indrindraindrindra ny zavatra mitranga aminao dia fitarainana sy ranomaso ao anatin'izao fetin'ny iray izao no mitranga. Azontsika an-tsaina ve fa maro amin'ireo raim-pianakaviana ireo hoe fetiny nefa dia voatery tsy maintsy izy ny mandeha ankavia, tsy maintsy izy ny mandeha ankavanana mba ahafahan'ny reto fianakaviana kely, ahafahan'ny tokantrano mba mitovy amin'ny hafa, mba misy ravitoto sy henan-kisoa, mba misy akoho sy henan-kisoa, na hen'omby ritra, mba misy composé kely na hors d'œuvre. Maro amin'ny raim-pianakaviana no tsy mataty dia manon-kosany matory eny anaty tatatra amin'ny vidiny 400 zay mety tsy azahoana fe-an'akoho akory ary. Tsy mahasamy-hatrika akory ireto fianakaviana, vady aman-janaka, rafozana, ray aman-dreny satria lehilahy tsy mahavita azy. Inona koa no nanambadian'ny zanakay an'io? Nanenenana no nampanambadiana ny olona tahaka an'io, jereo ato izy mamitapona ery an-tatatra no raofina batain'ny zanany mody any an-tokantrano. Ny ray dia ny tena atao hoe lehilahy dia mitahiry ary mitazona ny zavatra tsy zaka ary tsy zaraina ao anatin'ny tokantrano ny onja amin'ny fiainana zany. Kanika matetika no somary lasa saina ohatran'ny taon'ny vatany fotsiny no ao an-tokantrano arak'ity lazain'ny rado ity,
mingonongonona ozy, akipimo maso ozy izy dia manofisa tsara. Zay ny zavatra lazainy. Izany hoe tia zanany zany dia ity ny tanako io-ondana ozy. I dada ity mandrotsorotsy. Ilay mandrotsorotsy zany de tokony hoe miberse ohatran'izao. Fa misy koa le sens anankiray mandrotsorotsy ao anatin'ny saina. Mangorangorana ny saina. Miasaasa ny fanahy. Verivery dada. Verivery saina dada. Ao anaty ao zany. Mandrotsorotsy azy zany. Matetika hoe am'izao fotoana izao mandrotsorotsy aho de hoe minana doliprane. F'ity mandrotsorotsy ity tsy vitan'ny doliprane fa efa tena hoe nohon'ny tsy fananana dia lalipaka. Tsy aretina izy ity, fa fiasan'ny saina, fiasan'ny fanahy. Ary dada tsy vitany hoe mandrotsorotsy seul. Raha ity soratra soratan'ny rado ity, fa neniko io izy, efa trotraka. Mitamborika ihany keo. Neniko izy efa trotraka. Mitamborika ihany keo. Ary efa saika potraka noho ny habean'ny avy zanany. Zany hoe na i dada zany etram-patorinan'ity zanaka dia mandrotsorotsy, i nenika saika potraka noho ny habean'ny avy zanany, ary savolaina be ny tanana ozy. Zany hoe na i dada zany, na i neny, de samy voadona daholo, miandamy ambavy. Ny manomboka ny tam'izany andro zany, tamin'ny taona 1970. Miandamy ambavy ny famelomana ny tokantrano. Nefa tam'izany andro zany, tsy afeno na rerahana mahita fa azo lazaina fa niadana any ambany lanitra. Ho an'izay malalaka mahatsiaro an'izany. Kanefany efa nanomboka izay. Efa nanomboka nisy satria ny mpanoratra dia niaina tam'izany taona zany. Ary mino aho fa tsy diso vanim-potoana na diso contexte ny mpanoratra. Raha aza matahotra ozy raha mingonongonona aho. Aza atao manaitra anao fa tsy momba anao akory zao ventsiko zao, vetesiko zao ozy. Isaorako azy Andriamanitra raha tsy fantatrao akory zay alehan'ny fisainako. Hitanao? Isaorako azy Andriamanitra raha tsy fantatrao akory zay alehan'ny fisainako. Tsy zarain'ny dada amin'ny zanany zany. Tsy zarain'ny dada amin'ny fianakaviany ny zavatra alehan'ny sainy. Inona moa le alehan'ny sainy dada io? Ny fitadiavana. Hoy ngia Girivo ankeo, mialatsiny aho manomana ny anarany fa hitako tao anaty Facebook le izy. Matoa avoaka Facebook dia atao publika, de azo resahana. Nahafaty an'i dada raha ozy izy, dia ny tanjon'i dada dia ny hampiadana ny vady aman-janany. Nahafaty an'i dada raha ozy izy na noho ny ainy, dia ny tanjon'i dada dia ny hampiadana ny vady aman-janany. Tena marina loatra zany. Na izay adiny fiainako feno zava-mifamao, ngia rado Andriamanantena.
Nahafaty ny dada aza, dia nitanjony dada ny ampiadana amin'ny vady aman-janany. Oinga iza indray moa izy teo adinoko azafady to, i rivo adinoko e. Miala tsiny rehefa voadona mafy loatra tamin'le frappy ity a. Izy tinga team ity zany e, any La Réunion izy mipetraka, ialako tsiny. Verino ihany ny anarany avy eo. Efa nolazaiko teo fa adinoko indray izy teo. Berivo izy teo sa iza ny anarany izy teo. Voadona le mémoire zany satria mafy loatra le soka teo, tsy afenina anareo. Tsy haiko ianareo tany an-tokantrano tany tanimiany tsara na tsia. Zany hoe i dada zany dia matetika i dada no lasam-borona. Ary matetika dada no mahazo ny hoe girivo, saotranao Alain Jidel. Matetika dada no mahazo ny hoe fenao ve miaraka aminay sa fatabenao fotsiny no eto e. Satria tsy tiany dada zaraina ny te hiezaky ny falifaly dada tonga ao-tokantrano. Te hiezaky ny ampirevy dada. Kanefa indraindray mavesatra ihany koa le herin'ny fitadiavana satria andro aman'alina dia tsy mandomandry ianao, tsy mahatafahita tory, na zay adiny fiainako feno zava-mifamao. Mifamao zany no tena mandray ato, mandray arỳ, makary, makatsy, tsy fantatra hoe sur quel bout prendre ozy ny vazaha zay. Ahoana ny andraisako an'ity, ahoana ny hitondrako an'ity, ahoana anaovako an'ity, nefa efa manao an'izao fa toa tsy miainga ihany. Asa saina lava zany ny dada. Zay le fandehany zany, mila tsy ahitako tory, efa taonany maro zao. Ary misy tapaka lalan-drà mihitsy amin'io, misy tratran'ny AVC. Soa afa miafina aminao izany, izao mifoha maraina, tsy mitetika ny asa hamonoako ny masoandro, ho sakafontsika anio. Ny hitaritako ny saitsika amin'ity zavatra ity de zao, amin'ity soratra na tononkalo nosoratan'ny nosoratan'ny Rado Randriamananteny ity, dia ny hoe mahantra ary tena farahidiny ny vahoaka malagasy amintsika miteny zao. Ary zay no nahavoadona teo satria na tena olona tena farany hoe tsisy fo aza ianao, jereo anie zahantsika mianakavy e. Indrindraindrindra isika mipetraka aty ivelany, toa mba mihinana ihany, toa mba misakafo ihany, toa avy mba mividy zigo ihany, daniô, toa avy mba mividy souris ihany, efa mikarakara ny sakafo sy ny entrée, ho avy ny akamo, mitondra ny champagne, masahy mangataka mihitsy hoe asivo an'le vin blanc aligoté a, ianona mitondra an'izao a, ianona mitondra an'izao a. Ohatrany toa tsy hidiran'andro manindry ireto grillade. Ary ohatrany falifaly ery mitazona an'ity tavangona labiera Heineken na 1664, na misotro an'ity whisky any amin'ny 45-52 €, japonais na scottish na irlandais. Toa tsy mahatsiaro adidy zay mety miandry any an-tanin-drazana. Eritrereto hoe ao anatin'izay fiadanana zay ianao mihaino an'io radio io, tsy matoria. Fa tena lazaiko anao fa tsy matoria.
eno tsara fa ho taitra ny fitiavanao, ny mpiarabelona aminao. Satria araky ny teneniko foana ombieny. Tsy misy izany hoe tia tanindrazana izany raha tsy tianao ny vahoaka mpiray tanindrazana aminao. Inona nefa ny zavatra mitranga raha ny malagasy fotsiny, samy malagasy aty andafy aty? Fampiavana, mifanoklan, mifampifosafosa, ory avamanana, mifanenjika, mifampialina. Zany le fiainan'ny malagasy. Ny sinoa mifanampy, mifampisintona miakatra. Manomboka lasa ny sinoa daholo zao ny buralista, du moins eto Frantsa. Raha tamin'ny 15 taona lasa, tany amin'izany eto hoe Portugal, tsy nisy sinoa. Amin'izao fotoana izao manomboka fenofeno sinoa, manomboka fenofeno restaurant sinoa any amin'izany eto hoe Portugal zany. Nefa ny sakafo portugais tompoko tsy ratsy. Ny tiako hitaritana ny saintsika amin'izany dia zao hoe misy ihany ny malagasy miadana. Misy ny malagasy tokony hatsiaro na dimy indray mandeha fotsiny ary ao anatin'ny taona iray na in-roa. Ny mpiray tanindrazana aminy averiko ihany. Fa aza miteny ana mizesta kory raha hoe tia tanindrazana. Raha tsy tianao ny malagasy iray tanindrazana aminao. Manomboka mitiava aloha olona. Rehefa tianao ny fiarahamonina amin'ireo mpiarabelona aminao, ireo malagasy mpiray tanindrazana aminao, dia hitanao fa hiova ny toe-tsainao. Tsisy olona izay tsy ratsy eto ambonin'ny tany. Zao fotsiny zao teneniko anao. Ka ny antsika mpangala-bato, ny antsika mpanao an'izao, ny antsika mpanao an'izao. Zao ty ho aza, ty ho ary, ty ho endrika ilay ny sarety ty ozy nga iarfidy. Tsy maintsy nivoaka ny tranao teo. Satria andro alahady fifidianana androany. Dia mbola lasa indray ireto niopa, Jean-Luc Mélenchon zany, nasiany trakta nefa zavatra tsy azo atao mihitsy zany eo ambonin'ny afisinay. Tena tsy azo atao satria efa passé ny délai légal amin'ny fametrahana trakta. Amin'io le trakta, tena trakta varotsika, tena zavatra hoe tena zavatra tsy fanao masoandro no naseho tao. Ny tiako tenenina dia zao. Eran-tany dia tsy maintsy misy foana ny ratsy eo amin'ny fiarahamonina. Inona ianao dia zakao dia zareo amin'izay. Ny tena olana dia zao. Raha mijery fotsiny ny fiarahamonina, ny malagasy aty andafy ohatra, samy malagasy. Vitsy amin'ireo malagasy samy malagasy mifandray ireo, mifandray ankitso-po. Fa rehefa misy fihaonana maromaro dia matetika mody tsy hafaliana ny nandehanana tany amin'ity fihaonana, fa fahatezerana dia any amin'ny Facebook ny hitanao. Tohana satria maty fosa, tohana satria maty resaka, tohana
satria tsy nazaka ny mason'ny olona, izay ny zavatra miseho. Ka raha ohatra hitako zany any amin'ny fiainan'ny Amerikanina, ny fiarahamonina Amerikanina ao anatin'ireny lotissement privé ireny, voalohany indrindra aloha anao vao tonga ka hoe vao mifindra monina, mifindra trano zany ka tonga amina lotissement privé anankiray, de mandalo misesy mihitsy ny olona manampy hoe inona ny azo anampiana anamboaranareo ny entanareo. Mandalo misesy ny olona manatitra tony ny kaiky, mandalo misesy ny olona manatitra hoe itony ny limonady fait maison. Izahay atsy no mipetraka mba manasa anareo zay fa mbola sahiranareo narariva fotsiny ary. Ary ohatrany tsy fahalalam-pomba any États-Unis, izany hoe asain'ny olona raha vao mifindra toerana anao, satria amin'io fotoana io efa maromaro ry zareo miandry eo ary tehaka ny fahatongavanao ao, tonga dia mametraka anao alezy ny fiarahamonina. Inona ny amin'ny malagasy ny zavatra mitranga raha ohatra hoe mitonantonana ianao, andeha hanatitra keky, nandeha hanatitra limonady, ny atao hoe limonady de citron pressé, de asiana siramamy, de asiana rano, fa fait maison, avy amin'ny hoe limone citron zany. Ho amin'ny malagasy raha ohatra ianao tonga ianao iny manatitra an'le kaiky, ariovan'ny naty fako any io fa sao de misy famosavy iny. Tonga ianao anatitra an'le limonady, arivo any io fa sao de mamosavy reo. Zany ny toe-tsaina malagasy ary tena potika. Raha antany ianareo hoe avaizany ny viany io de tena tsy fantako tompoko. Azafady ahitsika, zay le toe-tsaina gasy manko e. Fanavahako manko le hoe malagasy sy gasy. Hitariko kely zay zavatra zay. Ondray bodo, dada ozy izy, tena tiako ianao ary tena tiako. Dasany aveatsika kely ato amin'le hirany ato, ino kely. Fititsy manapetra ozy izy, ore dada, tena tiako ianao. Nisy teny niteneniny teo aloha hoe ianao ozy izy no nampianatra ny zavatra rehetra, de faranany amin'le hoe fititsy manapetra, ianao tsara. Ianao ozy izy no nampianatra ny zavatra rehetra ahafahako miatrika ny fiainana miorina. Ary fititsy manapetra ozy izy ny tiavako anao. De mandinika ianao zany hoe mampianatra ny zavatra rehetra.
Araka ny teneniko tery aloha hoe miainga vao anatin'ny tokantranontsika dia mivelatra amin'ilay firenena. Zao matetika ao anatin'ny tokantrano dia na papa baton, izany hoe papa mikapoka, na i papapolina, na i papa karaoty, baton et carotte. Ny tena hoe ilazan'ny malagasy azy dia hoe masika be ronono. I dada dia masika be ronono. Misy rangahy zay isaky ny mandalo eo amin'iny antanin'andro iny izy dia andeha hiakatra any Faravohitra any izy miasa. Dia rehefa miasa izy dia mitondra harona izy foritra. Tsisy n'inona zany le harona, fa io harona io tsy ataony am-paosy. Fa rehefa mody izy dia midina avy any Faravohitra any dia systématiquement tsy maintsy mitondra zavatra izy. Eo amin'ny am'dimy sasany eo izy midina avy any. Amin'iny antanin'andro iny fa any Faravohitra midina any Andravoahangy ambany any. Zany hoe i dada zany, ny tena dada dia mahavimbivimbina, masika nefany be ronono. Izay ny matetika ny dada ao an-tokantrano. Ny tenako manokana aloha dia tsy haiko na ahoana fa ny ahy ny farany halako dia mikapoka zanaka. Iny kosa aloha tena tsy d'accord mihitsy hoe dakanao ny zanakao na fialahanao ny tamaina na aforotsofanao ny fehikibo. Tena tsy d'accord amin'izany aho. Iny tena contrat an'iny n'iza zany. Lalàna frantsay iny hoe mikapoka zanaka, tena d'accord amin'iny aho hoe tsy mety kosa, azo considérer ohatran'ny crime zany hoe mamono na mitelaka tamaina na mitifitra totohondry ny zanaka zany, quel que soit ny ditrany, quel que soit ny adalàny. Dia raisitsika ilay izy eto amin'ny fiainana firenena. Indrisy. Mampianatra ny zavatra rehetra ahafahako miatriky ny any aoriana. Tena zany ve ny zavatra mitranga tao anatin'ny fiainan'ny malagasy? Taoriana ny taona 1970. Dia izany tokoa ve? Dia samy mamaly tsika any an-tokantrano any, samy mamaly. Mampianatra ahy ny zavatra rehetra ahafahako miatriky ny any aoriana. Araka ity lazainy Bonne ity. Toetr'izay ino iny e? Ianao zay, ianao izy no nampianatra hiatrika amin'ny fiainana aoriana. Toa tsy zany ilay zavatra mitranga amin'ny firenena. Raha tamin'iny herinandro iny fotsiny zao tsika dia samy nahita hoe mahavita manova
identité ana telefônina tanora anankiray. Inona ny mesura raisin'le fanjakana? Aleo ny nanagadra an'le zaza toy izay hoe au contraire, hoe aleo ny zaza ohatrany tony au contraire amena borsa andany ianao mianatra poussé ho resaka informatika ianao io fa ho lasa lavitra ianao ary ho avin'ny firenena. Tsy ho adinon'iny tanora iny mandrakizay zany hoe redevable aho an'ny fireneko. Mety hitenitsika hoe tsy anjara ampy tsara no manao izany. Mety hiteny an'izany le mpitsara. Non. Misy ihany koa ny volet éducatif. Misy filazanareo azy zay amin'ny resaka intégration sociale angambany izy fa misy fiteny teknika zay aminareo mpitsara hoe tsy manasazy fa misy zavatra anankiray, misy terme zay filazanareo azy, ohatran'ny karazana réinsertion, ohatrohatran'izay le izy. Ka ny tiako hazavaina de hoe au lieu de mankany amin'ny fanasazina, eo le teneniko hoe kapoka. Tokony nalefa tany amin'ny zavatra mampety azy. Hoy le ranamany zao hoe misy amin'ireo dahalo ireo ne mahavita basy bainina e. Maninona izy ireo raha recrutena de ametrahana zavatra tena hoe structurel. De encadrena technicienne de manamboatra basy de vita gasy. Misy zavatra kelikely ohatrany zany ahafahana manao zavatra. Fa eo zany ny ahafahana manazava hoe tena mampianatra ny zavatra rehetra ve i dada eo amin'ny sehatry ny firenena ka ahafahan'ireo tsy zanany miatrika ny ao aoriana. Dans l'ensemble ny teneniny zany nanomboka tany amin'ny taona 5 amby 7. Totrany tsy zay de inona ny mahatonga an'le hoe ino indray ibodo fity tsy manapetra ozy izy ny fitiavako anao. Ino? Fity tsy manapetra ozy ny fitiavanao rehetra. Oridado, tena tiako ianao. Inona ny tranga eo amin'ny sehatry ny firenena? Ianao ve de mieritreritra amin'izao fotoana izao fa ireo filoham-pirenena rehetra nandalo tao tondra an'i Madagasikara io, na iza na iza amin'izao oran-tenenantsika izao matsiaro kely ve izy na ray minitra ary ireo vahoaka malagasy mijaly, satria de efa tena tsy mba hoe 3 isan-jato fotsiny no mijaly fa efa 7 isan-jato ny vahoaka malagasy no mijaly. Tena mino ve ianao fa fity tsy manapetra nomen'ireo olona ireo an'ireo vahoaka malagasy ireo? Totrany tsy zany totrany tena tsy zany kosa. Mba mieritreritra ve ireo amin'ity vodivorona ngeda be, amin'ity reto-sakafo ampitoloha, amin'ny fitiavana tsy manapetra ho an'ireto malagasy zay fitahany isan'andro hoe tsisy demokrasia eto, tsisy fampandrosoana eto, fa manomboka misofrira ny paosin'ny dralahy eo, fa manomboka mitady lalana ny fandehan'ny zavatra tsy mety rehetra, de ianao mibosibosihana midina eny an-dalambe, midina eny amin'ny 13 mai, de rehefa mety ny aminazy rehetra de bonne fête papa ao an-tokantranony, miaraka amin'ny gourmety, miaraka amin'ny famantaranandro lafo.
milahatra mihitsy. Manaritra kadô. Iarabany dada. Fity tsy manapetra ve? Ny fitiavan'ny dada. Petra, ny fiainanao rehetra. Fity tsy manapetra, ny fiainanao rehetra. Tena mino fa tsy mahatsapa an'izany ny vahoaka malagasy hoe tena fity tsy manapetra tokoa. Ny avy amin'ireo mpitantana, ny avy amin'ireo filoham-pirenena mitondra teo na izy na iza. Ny valiny izay dia inona ny valiny? Dia efa lazainy bodika tena tiako ianao. Fity tsy manapetra ny fiainanao rehetra, tena tiako ianao. Izany hoe tiany body lazaina ary tiany body ampitaina, tsy eo amin'ny sehatry ny tokantrano ihany, fa azo raisina ihany koa eo amin'ny sehatry ny firenena hoe raha tena misy tokoa izany filoha manome fity tsy manapetra amin'ny fiainan'ny rehetra, dia tena tiako ianao. Izany hoe tena tian'ilay malagasy, tena tian'ilay vahoaka ianao filoha. Atao tsy izay a. Toa tsy izay a. Tsy mbola naheno ahako. Akoatra ny dadabe Tsirana anao a. Tao anatin'ny fiainam-pirenena na ny tantaram-pirenena malagasy ka nahenao hoe filoham-pirenena akoatra ny Ratsimandrava ihany koa. Ka nahenao hoe filoham-pirenena aimé, apprécié, na hoe tian'ny malagasy ary ankafizin'ny malagasy. Mbola tsy nahenao an'izany aho. Miala tsiny atomboka ary fonako tanteraka hoe à l'unanimiteny malagasy. Hoe tena milay kosa rangahy ilay filoham-pirenentsika. Tena tiako tsy manapetra izy rangahy. Tena tiako hoe fitiavany fitiavany tsy manapetra. Tena tiako ianao. Tsy nisy izany nanomboka tany amin'ny taona 5,700 akoatra ny ry Sara Ratsimandrava, fa sisa an'izay ity lazainy body ity ny condition mipetraka hoe tsy tsapan'ny malagasy ary tsy hitan'ny malagasy ilay hoe fity tsy manapetra ny fiainanao rehetra. Satria izy menakavy e, dia miadana amin'ny dans leur palais reny e. Mba tsy ovy amin'ny telefônina anie raha raisiny ianao hoe tsy mandraraha anao izy e. Miala tsiny fa mbola manao fety izay menakavy. Raha mandray izy. Président misy urgence anie tsy mandray anao izy. Na mandefa SMS eo ary ianao. Dikan'izany manapetra. Ary misy tanjona ilay mody fitiavana anao ry malagasy. Teniko ombenombeno. Raha ny mpanao politika malagasy no atokisanao gasy, raha ny mpanao politika gasy no atokisanao malagasy, dia ho very amin'ny katesizio anao, ozy mopera. Raha ny mpanao politika gasy no atokisanao malagasy, dia ho very anao. Tena condition tena tonga dia mipetraka mihitsy ilay izy ary mazava be hoe rehefa tsapan'ny olona fa tena fantatra nefa mety misy zavatra maro tsy ahafahana manoatra e. Fantatra izany. Kanefa fantatra ilay vahoaka malagasy ihany koa fa ilay fity tsy manapetra en fait ilay fitiavana vola, fitiavana harena izay tena tsisy fetra mihitsy ampidirina any am-paosinareo menakavy. Dia ilay zavatra mitranga. Dia avy eo ianao menomenona hoe tsy tian'ilay vahoaka malagasy ianao, miezaka ny manao propaganda isan'andro
Miezaka mandeha midina fa tsy mahazo kily. Tongavan'ny olona satria misy sakafo azo hohanina. Tongavan'ny olona satria mety misy 25 000 dia te hahafahan'ny olona nanana fotsiny nefa fietsaram-belatsiny ambony. Rehefa tafiditra ao anaty kasarotana ianao ka miantso ny olona aveo hoe midina eny an-dalambe hijoro amin'izay tsika tsisy tonga. Satria efa hitan'ny olona ny fiainganao. Io zany tsika menakavy tafiditra ao anaty kanaly tsika satria tsy manana mpitondra, manana fity tsy manam-petra amin'ny fiainany rehetra ho atolony an'ilay vahoaka malagasy. Normal be ilay malagasy raha tsy tia, tsy fiera akory ny filoham-pireneny na ilay iray mitondra azy. Tena tsy mbola naheno zany hoe ino zany maneso moa zany ny la gazety rehefa manoratra an'iny hoe filomam-bahoaka. Ary tamin'ny andron'ny Andriamatoa Ratsiraka dia nisy koa izay nataon'ny Ngaramambazaha filomam-bahoaka. Tsy haiko mba hisian'ny hoe fanomezana torolalana dia mba hataovy mahitsy ry zalahy amin'ny zavatra feno famarinana, feno fitiavana, tsy manam-petra ny fanompoana ireto vahoaka mantra, ory, malahelo. Ramzolona aza atao manaitra anao, tsy mombanao akory zao vetivety saora fazandriana. Akory izay amery saora izay ady ny fiaina feno zavany efa maro, ina tsy ahita efa taona maro. Sofa ny afina aminao zany fomaraina mieritreritro an-tsaina sy mitetika ny asa amin'ny masoandro ho sakafotsika na dia hoe iray manana nefa nofo ny sarety hitanterako azy amin'ny miotra saky tapotsy. Nisy any mantsy vola toram-pilaitanatsika nokendrina tsipika nefa lasa indrenonao vidianany tapa-jamba anatenana tokoa ary ny ambony ny angano raha misy dia atao akanjo anaty moanao fa mamiry firy loatra tirizetsika nefa tsy matory fahadalana ny amindao resakory nefa lana ka niady sain'indray mety ny ampatory sana tsy toboro solomaika efa miady be misika
findratrany atao varatra zany akanjo reko rehefa fa milala no sakanana raha mpisy famaray isy mantsy fitokany nataka itsikara ka nisy arety zay mandeha dia avily avokoa fahandalo ireo lehibe ary zay le mavo sady mahavaky fo ny mpitrongo takaray fatao maro etraketraka tonga fotsiny eny ka dia mahaketraketraka nefa etsy matory mitsipika mitsipi ary azo menatsy dada sy ny rediredy rehefa tafaloatra loatra ny ahy asy tebotebony eo ndana sombonay eto mipoko betaray Mandram-piona tokoa samby io tahin'Andriamanitra. Taratasy ho anao isaky ny ray minitra fenizao tontolo izao irano maitiko azaritra nefizay masoratra riolontiako fenoditra de tsy misy atramizao manoratra hoana isaky ny ray minitra miandry valy nyamina fanmasofona lumikitra manoratra hoana isaky ny ray minitra miandry valy nyamina fanmasofona lumikitra ulanuratro anao na angaina na ipitra ka ny fo anatiko ao aza avelako itritra ka ny raha miboky avy no solon-drano maitiritra anoratako anao isaky ny ray minitra manoratra hoana isaky ny ray minitra Je te rappelle, Mathieu, miandry je te rappelle ce soir pour la émission. fanmasofona lumikitra manoratra hoana isaky ny ray minitra miandry valy nyamina fanmasofona lumikitra ulanuratro anao na angaina na ipitra ka ny fo anatiko ao aza avelako itritra ny raha miboky avy ao no solon-drano maitiritra hanoratako anao
Isakinira Manuraja Wana Isakinira Nyadivari Nyamina Famasufuna Numipita Manurata Wana Isakini Raimita Nyadivari Nyamina Famasufuna Numipita Manurata Wana Isakira Now divine Something under one to film